Iny ary dia mpifaliana trano no anasanareo hanaraka trano ny televizion AKP maneran-tany. Androany tsika dia manana fandarana manokana ary sady mamarana ihany koa ny manakasy tsara fahafito, larana fahafito satria efa misy fandarana enina sady no mifandimby. Profon'izany dia mbola bitibe ny fandarana mbola ho aseho kanefa ny tsara izay natomboka faranana ary faratomboka androany raha tsika manakasy tsara angamba ny amin'ny larana fito izay farantsika androany iny. Dia alohan'izany rehetra izany nefa dia mivavaka tsika alohan'ny hanolorana ny rahalahy Hery Manampy Zakamanala izay hitondra ny famelabelarana misy tantara fohy isitomana antsika ahafahantsika manaraka ny zava-misy marina amin'izao fotoana izao fa tena miha-ratsy marina amin'ny tany ary efa tena andro farany izao. Mivavaka antsika na eo misorasin'ny zay fa menao fotoana trano zay ary idirana ianao manokana ny fanatrehanao satria rehefa misy ozy ianao miangona na roa na telo fotsiny ary amin'ny anaraka dia ny fanatrehanao zava-dehibe. Ka dia atao voninay ianao Andriamanitra ary mialainao voninahitra petraka ampelantanao ny fisotran'ny fotoana rehetrarehetra ny zavatra hojerevan'ny masonay sy ny resaka hoinon'ny sofinay dia aoka ny fanamasoana metraka teny ao amponay ary asehon'ny olona Andriamanitra fa manana programa tsara eo amin'ny tany ianao dia ny olona sy ny fironinao ary namboatra lalana isorana imanana tery ary lalana na dia ety ary vavady dia matoky izay fa Andriamanitra fanahy no mitarika anay eo amin'ny marina rehetra eny fanadiny zavatra ho avy ary dia asehonao anay dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy lovana izy mivavaka izany. Amen. Iny ary tonga dia moka ny rahalahy irevatrany ny fitenenana sady mamerina ny araba ho antsika rehetra izay voatonga eo ihany koa ny teknisian ambadika ao rahalahy Victoire Marotia Pierre. Iny ary miarabanao rahalahy satranao dia miarabanao koa paster ary miaraba antsika rehetra izay manatrika eto tena era-po era-tsaina mihitsy miarabaka anareo ray aman-dreny ajaina zoky zandry anambavy sy rahalahy rehetra miaraka mitafa eto dia ambany tafitrano atao hoe ny televiziona AKP zany maneran-tany ary dia fifaliana ho anay zany no mandray antsika indray zany eto amin'ity fandaharana ity. Androany moa zany araka voaresaka teo hoe manakasy tsara fahafito dia te hisarika ny sainareo mikasika an'izay hoe manakasy tsara fahafito izay misy fikasana tsara mihitsy ao anatin'izany fikasan'Andriamanitra. Ametraka tantara fohy kely aloha dia avy eo alefa zany misy olona tsara angamba efa voahomana rehefa avy eo aoriana ity tantara kely isarihana ny saitsika ity tantarana olon-droa izy ity mifankaty. Tovolahy zany dia karazany tolon'le atao hoe taranaka zanaka manana zany manana ny rehetrarehetra tena hoe amin'ny teny vazaha aby izy dia hoe karazana bourgeois mihitsy zany izy zany hoe taranaky lay taranaky mpanjaka tena ao amin'ny sehatra misy mpanjaka mihitsy zany fa atao hoe tena nanam-pitiavana tamina tovovavy anankiray izy izay taranaka zanaka mahantra indray zanaka tsy zarizary ny fiainana dia nana faniriam-pitiavana tamin'izy io izy zany dia ny avy eo zany natao nisy fifamofona teo amin'izy roa dia rehefa nisy fifamofona teo amin'izy roa dia voatery tsy maintsy andeha lay tovolahy lay fofombadiny zany kanefa dia nametraka izy hoe mampalahelo anazy lay fiainan'lay tovovavy zay tena feno fahoriana tongo vahoomana zay ilazana azy dia nametraka tamin'ny namany izay atokisany mihitsy izy zany napetrany hoe andeha mba jerijereo izy
dia izay zavatra ilay mandany izy fanaova akanjo tsara, omeo ny fitaovana ny hanina zaza rehetrarehetra, omeo daholo zay tedaviny omeo fiarakodia izy sy chauffeur sy rehetrarehetra mihitsy tena zay ilainy dia omeo azy daholo raha inona tiany vidiana zay asambatra azy fa fofombatoko alaiko vady izy fa za tsy maintsy mbola andeha anomana fitoerana ho anazy sy ho anay ihany koa mba anorenanay tokantranonay dia sady anomana mihitsy zany izany fanambadiana zay ataona izany kanefa aleo zany napetrana zany ilay namany atokisana ampifalifaly sy asambatra an'io fofombady io rehefa nandeha ny fotoana satria lasa ity zazalato fofombady ity zany rehefa lasa izy rehefa ela ny ela dia teny ihany zany mizotra ny fotoana satria fanomanana zany rehetrarehetra moa tsy mora ihany koa fa misy mitondra fahelan'ny fotoana ary rehefa nandeha dia nisy fotoana zany elaela dia variana tamin'ny zavatra omena azy ty tovovavy faly sambatra izy manana ny zay rehetra ilainy rehetrarehetra tsy eo amin'ny resaka sakafo hanina saza ntsony tena olana aminy sy tsy misy olana ntsony zany fa milamina dia nefa ohatran'ny variana tovovavy dia tsy tao an-tsainy firy-tsony ny hoe andeha amin'le aminomana n'ilay fanambadiana sy ny fiomanana an'izany fa dia variana dia migilabona amin'ny atao hoe materiel rehetra izy zany dia tsikatro ilay namany matoky an'ilay fofombady misy ity dia lasa izy nakany fofombadiny le zazalahy zany dia hoe tena mampalahelo izy fa tena variana izy fa tsy ao an-tsainy ntsony ilay tsy dia mampifantoka amin'ny sainy ntsony ilay fanambadiana fa tena mifantoka amin'reto zavatra fitahiana rehetrarehetra misy amina sy ny ilainy rehetrarehetra fitaovana sy ilainy rehetrarehetra mianta be tena feno fiantany izy dia variana amin'ireo izy dia ozy ilay tovolahy hoe zao raha ozy izy somaro asorony amin'ny tsikelikely daholo ireo avantage ny rehetrarehetra reo izy somaro asory tena anasory izy satria manjary adinony aho izy sy ny fanambadiana zay efa tanjona zay nieritreretinay dia nasorona tsikelikely zany le izy dia rehefa tena nanomboka nitsy ny nahatra tsy nahatra be izy fa nanomboka ny afaka me afaka ireo fananany rehetrarehetra reo ilay antantany rehetrarehetra sy ny zavatra napetraka taminy dia nanomboka tsaroana sy niantso izy hoe aiza ilay fofombady sy aiza fa maika te amonjy an'ilay fanambadiako amin'izay fa tsy zakako ntsony ilay fiainana eto fa natsiary ory indray izy zany dia nanjary teraka teo ilay hetahitany maniry indray iaona sy ialany mba ialany amin'ny toerany fiverenany afahantrany io fa andeha ho any amin'ilay maika indray zany iomana ho amin'ilay fanambadiana sy ilay toerana homan'ilay fofombadiny ka nahatsiary indray atreo aloha ilay tantara kely resako zany fa ajarantsika mieritreritra hoe inona no tiana ambarana zany dia aveo resantsika ny zavatra tiana ambarana fa aloha hiditra amin'ny horonana tsara izay oman'ny teknisianina dia eo tsika mandinika hoe inona moa ny fifandraisany zany horonana tsara zany sy ny tantara kely izay no tantaraiko taminareo teo ny anomboako anazy ngama ny tena many hoe fantatrareo ngama ny triste réalité ho an'izay tsy mahafantatra efa velively foana moa zany ty resaka telo natampe za moa zany tsy dia tiako loatra le manaratsy atsika samy malagasy fa nefa mila ekena ihany koa ny réalité des choses reny moa misy influenceuse ihany koa manao zavatra ohatran'izany za tsy teny an'le analana hoe iza le izy fa dia tena vakina fotsiny fa manao an'izany ihany koa zareo ny ankizy rehefa tonga tiraka izy dia surtout ny vehivavy za zany tsy dia tena miresaka lehilahy loatra ny akabiazany dia mirona amin'ny resaka prostitution daholo tsy haiko hoe noho ny fahantrana ve amiko manokana tsy excuse zay hoe fahantrana zay fa ny fahitako anazy dia noho ny akamona satria aty tena be asa be tokoa atiraka izy tsy hoe ny aty Maurice tsy hoe mankina asa zany aty ka hoe zay kosany aky tena tsy mahita tsisy asa mihitsy ao Maurice ohatran'izany au contraire ny fahaizanao miketrika ihany io misaotra tamin'ilay sombona atao hoe sombona orona tsara teo fa ampy angamba iresantsika atreo hoe io moa zany resaka hoe
misy ny vehivavy na lehilahy Maurice nyresahany teo fa mety toe-javatra mety isy io zany tsy hoe zay foana daholo kosa nefa ny zavatra misy fa zay no voalaza n'ilay vehivavy teo zay zany ny atao hoe réalité hitany fa tsy voatery zany foana koa ny zava-misy fa misy tokoa nefa misy zany zavatra misy zany efa mianaka ny ratsy avy tamin'ny farany teo moa tsika niresaka misy ny mikasika ny atao hoe manakasy tsara fahaenina zay ahitantsika ny faharatsiana rehetra ny rivotry ny faharatsiana fa ny tiana resahana arak'ilay tantara teo dia misy tokoa zany ny faharatsiana zany hoe zavatra misy teo zany aloha mialohan'ny raha tsy resaka n'ilay tantara nresantsika teo tsika dia hoe misy ny fivarotantena ary tena hoe fivarotantena moa misy karazany be da be misy tsy voatery misy mivarotena mivantana misy mivarotena akolaka misy ny tena manao tsinotsinona ny tenany ary zay ny resantsika eto amin'ity manakasy tsara fafity ary nomentsika somaro zanaka lohakevitra lohateny kely angamba izy nasitsika hoe mivarotena mivarotra ny mahaolona mivarotra ihany koa ny fanahy mivarotra ny tanindrazana dia eto zany ilay tanindrazana resantsika eto tsy ilay tanindrazana hoe any manakasy tsara fa ilay tanindrazana zany hoe ity tany izay toerantsika ity amin'ny fahalalantsika azy dia mbola ho avozina indray olovaintsika mandritra ny arivo-taona zay tsy mamorona an'izany fa ao anatin'ny teny misoratra masina misy an'izay ao aorianan'ny atao hoe ny fiakarana eny amin'ndraona zay akamin'ny zanak'ondry zay akany Jesosy antsika hoeny amin'ny raona dia misy zavatra miseho ao aoriana dia ho avozina ilay tany dia hiverina indray amin'izany atao hoe arivo-taona iaina sy anjaka hiaraka amin'ny Jesosy eto amin'ity tany itsika zay aloha ny zavatra voalaza dia izay no mahatonga antsika miteny hoe tanindrazana ity tany ity zany hoe ity tany ity no ataontsika hoe tanindrazana nosombaina izy ity teo amin'ny fiainana fa ny aratsiana rehetrarehetra nosombaina amin'ny lafiny rehetrarehetra izy ity fa zay ny atao hoe nivarotra ilay tany ny razana razantsika moa ry Abrahama Isaka sy ireo razana zay Davida ny razantsika zay atao hoe niavitsika mihitsy ary dia Andriamanitra ny tena razantsika dia Andriamanitra satsika ny atao hoe zanak'Andriamanitra izay nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra ka raha ity tany ity an'Andriamanitra dia tanindrazantsika ity tany manontolo ity hitantsika moa amin'izao teknôlôjia mandroso zao misy ny atao hoe fiaramanidina afaka mivezivezy ohatran'ny tseo Manakasy tsara tsony ene no tany azotsika andianana sy dilabonana fa zay alehantsika dia ohatrany atsika daholo koa ny tany rehetrarehetra raha ny tena marina ny olombelona no manasaratsaraka an'izy fa lovantsika ity tany ity ka izay no mahatonga antsika hoe mivarotena mivarotra ny mahaolona mivarotra ny fanahy mivarotra ny tanindrazana dia eo no resahana hoe inona moa zany no tena ifandraisan'ilay tantara teo ny tantara teo dia tantaran'ny fiangonana sy Jesosy Kristy havana izay nanam-paniriana sy fitiavana tena hoe fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra no tiavan'i Jesosy ny fiangonana dia izay fitiavan'izay dia izy andeha aloha anomana toerana ho anareo ary voasoratra mihitsy fa hoe isika ilay ampiakarina ary izy ny mpapakatra ary eny amin'ndraona no isy an'izay amin'ny fotoana fiaviana amonjy ilay fampiakaram-badiny ny zanak'Andriamanitra tsika vanombo fampiakaram-badiny lay zanak'ondry lay Jesosy Kristy isika no ampiakarina tsika fiangonana aiza hoe zany misy atsika amin'izao no tahintsika taloha tsika nanam-paniriana azy satria mangetahetany atao hoe fitahina dia miantso azy dia tonga izy dia mifamboraka fity aminy dia nanolo tena ho azy dia fiangonana ny joro vita batisa tena nanolo tena tanteraka mihitsy ny avy eo nefa variana mandeha ny fotoana sy ny vanim-potoana aiza hoe zany fiangonana zany amin'izao fotoana izao tsy vo izao zany fa teo aloha kely dia fa nanadino ilay fampiakaram-bady izay omaniny Jesosy atsika manadino an'ilay tena lay arivo-taona sy ilay ho fiainana mandrakizay keo ao aoriana ao manadino an'ilay famonjena ny fanahy fa variana kosa amin'ilay fitahiana azo mahazo anina sazy isan'andro ianao mahazo fitahiana fitantanany tompo fiarovana mahazo an'izany rehetrarehetra zany dia hozy ianao hoe amin'ny fiangonana dia zany tena milamina fitahiana samy hafa manoko sy tsy manoko ozy ny sasany dia mandeha zany dia izy dia mandeha zany le fiainana dia variana dia misy azany sasany mieritreritra fa
zany manolo tena sy mahakristianina zany dia ny fananana lasa ilay fananana an'ilay fitahina, manam-bola, manatrano, manana fiarakodia, manana ny rehetrarehetra, ny ampy rehetrarehetra, misy fitahina dia variana amin'ilay fitahina isika fa adinontsika ilay mpitahy. Matetika zany dia adino zay, dia izay ny fiangonana amin'izao fotoana izao, tena hoe variana amin'ilay fitahina dia adino ilay fampiakaram-bady, adino ilay mpampakatra, adino tena fifandraisana amin'ny Kristy. Eto zany dia izay ny zavatra miseho, tsy mahagagantsika raha amin'izao fotoana izao mihindrana fanaon'izao tontolo izao ny fiangonana manatetika ny kristianina, mihindrana fanaon'izao tontolo izao, tsy voandroany zany fa tao amin'ny andron'ny apôstôly Paoly dia efa niteny izy tao amin'ny epistily soratana ho an'ny Romanina tao amin'ny toko 12:12 miovaha amin'ny fanavaozana saina fa miaratsy zao tena zao, miavaha amin'ny fanavaozana saina, atolory ny tenanareo, miantso izy satria aiza manaraka fanaon'izao tontolo izao izy, nefa zany ny zavatra misy ankehitriny. Dia toy n'ilay vehivavy tantara nresantsika teo hoe variana izy amin'ilay fitahina be da be dia adinony ilay mpampakatra azy, adinony ilay programa izay nataon'ilay mpampakatra hoe ho ampiakarina ianao ary izay ny zava-dehibe fa zao ny famonjena ny fanahy ny tena zava-dehibe. Ny asantsika eto amin'izao tontolo izao ry havana amin'izao vaninandro izao maha-kristianina antsika tsy ny hoe mihanana anana ny zatsy, anana ny zaroa, manan-karena, manana ny fitahina, mianana ny fiarofana, tsy izay fa hiasa ho an'ny Kristy mba ampandrosoana ny andrandray ny fanjakan'Andriamanitra, miasa ho an'ny famonjena ny fanahy fa betsaka ny voraozy fa vitsy ny mpiasa, mila mpiasa ary zay le azakazaka izay ampandroso ilay fiaviany Kristy tena tanjotsika. Eto zany dia tehitarika ny saintsika hoe aiza ho aiza isika manoloana an'izay programa ny Jesosy Kristy izay apakatra ny fiangonana. Aiza ianao, tsy magagitsika raha amin'izao fotoana izao ny fiangonana ny kristianina misabaka sady mamadika manao joro nefa kristianina ihany, tsy mahagagatsika raha ny kristianina ihany koa miazakazaka ohatran'izao tontolo izao anao izay anan-karena namboly izay diso fijery fa tsy reo ny tena reny. Fa amin'izao fotoana izao manomana ny atao hoe fiavian'ny antikristy izao tontolo izao. Isika koa ve amin'ny fiangonantsika dia anomana fiaviany zany, isika anomana fiavian'ny Kristy. Mbola betsaka ny zavatra azo resahana rehefa aveo fa andraso aloha omeko ny paster aloha hoe manan-kolazaina ve izy ao anatin'izay, mino fa manan-kolazaina tokoa izy fa mba tsy hitazomako rery ny resaka satria resadresaka moa izy dia tsy maintsy apitapitaina ny resaka. Paster Mario, azoko menanao ve ny fitenenana manan-kambara ve ianao amin'izay voalaza rehetra izay? Iny ary mitsotrapetsaka raha ery manampy zava-manarina amin'izay famelabelarana zavatra miseho izay dia isaorana n'Andriamanitra ihany koa ny fisindreny zavatra misy ireny, ao ny fanoratena, ao koa ny fijangajangana, fivarotan-tena, fivarotana tany-razana. Amin'izao fotoana izao moa zany dia voalazan'ny baiboly zany any aparany any izy disy andro mahofy ka le olona zany afijeriko anazy amin'ny lafindreo hoe teren'ny fiainana dia lasa manaonao foana moa tena koa tsy teokisitra mihoatra noho ny hafa dia manao tsy fanao mihitsy. Raha ohatra ka ny lojika zany maha olombelona no jerevana dia zay sy raha endrika moa eo ampiresana zany indrindra amin'izao fotoana tena maro loatra kosa ny lisany vehivavy raha ohatra ka mijery amin'ny maso tsy miangana zany tena fily moa zany ny vehivavy dia fily lehilahy misy dia za moa fa nisaina ny taloha folo taona lasa angamba zay dia rehefa tena atao setra kristiana dia hitako hoe inona mivolasany baiboly dia ny lehilahy ray vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray kanefa na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy io dia samy mitatitra le fanahy fijangajangana daholo. Dia tiako atokavana zany dia hoe raha lotsika an'Andriamanitra zany dia tsy tovitsy amin'ny lotsika amin'ny olombelona. Zay le hoe fihevitra rozy Andriamanitra ary lalana roa tsy mba lalana. Dia ny fotoana nadinga azy tokotriny hoe ka matony lehilahy tsy ampinisany dia satria potehiny devoly amin'ny alalan'ny ady raha fotsiny ny guerre mondiale zao ohatra any amin'ny guerre mondiale zany izy na any amin'ny armée zary raha mahita vehivavy
ary am'izao toazao na dia efa be dehibe ary ny vehivavy manao miaramila tsisy ampahafolo lehilahy koa misy ny vehivavy. Dika zany rehefa maty ananaty dia be dehibe ny lehilahy no maty. Dika zany tsy ampy misy ny lehilahy hanambady vehivavy. Ray zay mbola lasa ny devoly ihany. Faharoa eo koa le fanavy-jagajagana. Tsy vitany hoe lehilahy manambady lehilahy na dia tokony vehivavy ary ny vadiny, fa misy koa vehivavy fanambady sa vehivavy satria efa tsy ampy tsony lehilahy. Dia mbola asa ny devoly koa zany rehetra. Dia za manokana zany dia amin'ny fandresan-dahatra ny ekipirana dia zao Andriamanitra tsy mba diso zany, tsy diso Andriamanitra. Andray ohatra anankiray amin'le resaka tanindrazana ohatra na hoe fananana. Misy karazan'olona anankitelo fantatsika tsara. Karazan'olona voalohany men'Andriamanitra talenta 5 dia efa ahoana ary ka zay man'Andriamanitra azy. Ny karazan'olona faharoa men'Andriamanitra talenta 2 fa manina tsy natao hoe mba nampitovizana ilay karazana fahatelo dia ray fotsiny men'Andriamanitra. Dia lozika be zany le olona mahatalenta 5 mahatalenta 2 mahatalenta 1 raha tsy mitety. Inona tena tsy mampitovy satria le talenta samy manana azy. Dia le 5 nampitomony azy lasa nazo 10. Le nanana anankiroa nampitomony azy lasa nazo 4. Fa le nanana anankiray dia na le anankirenanany tsy nampiasaina. Dia inona ny lojika an'Andriamanitra? N'Andriamanitra ny lojika dia zao. Le tsy nampiasa ny talentany isory le talentany dia meo an'le nampiasa ny akidimy. Dia raha ny lojika n'olombelona nefa dia hoe tokony ilay mahatalenta anankidimy mame anankiray amin'ny anankiroa dia mba lasa telo ny azy. Dia ny azy mbola misy anankefatra dia omen'ny anankiray manatalenta ray farafarasiny ny ray dia ny azy zany mba telo dia telo koa le faharoa dia roa le fahatelo. Zay zany lojika n'olombelona. Raha azo atao hoe telo fa zay fomba fijery olombelona zay ataoko hoe horizontal na tsy haiko inona dikany horizontal amin'ny teny gasy. Fa mijery Andriamanitra mijery midina na hoe vertical. Dia zay le hoe ianao tsy afaka andrefan'Andriamanitra fa Andriamanitra manana ny heviny zay tsy takatra ny sain'olombelona mihitsy. Fa dia miaintsika zava-misy zay no misy. Dia ny zavatra lesona azy tonga zany dia zao aza-ty farafara zao. Zay voasoratra anatin'ny Baiboly dia tsy atsika lavina fotsiny tena Andriamanitra hoe amin'ny andro farany isy andro mahaory. Ilo ty tena ty vola mpandokatena mpiavilavina be dehibe Timothée faharoa tokotera ny fa voalohany sy fahatelo misy azy. Fa na zany na zany ary dia za manokana dia tena tsy lahatra hoe manam-pahendrena n'Andriamanitra. Io zava-misy dia misaoran'Andriamanitra amin'izao situation misy anao. Manambady ianao misaoran'Andriamanitra. Tsy manana ianao misaoran'Andriamanitra. Zay lany no niazoko ambara fa rahalahy rehetra moa miaraka amin'ny fotony fa mandraka ambara koa zay raha sitraka reo dia miako fatenenana izy mba milaza zay mba hevina koa arak'izany hoe mba atia programmation zay rahalahy dia ia dia miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona fiadanan-tombo amin'ny sambatan'olona sy ny tokantrano tsirairay avilay zay atao hoe tafahaona amin'izao fandaharana eto amin'izao televiziona izao. Dia ataoko hoe mbola tsy tara angamba raha mamerina indray ny fiarabana nahatratra ny taona 4 sy 10. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ania omba sy mitantana antsika hamakivaky ty taona ity indray sy izay taona rehetra mbola omeny ny tsirairay avy araka ny fanomezam-pahasoavana izay omeny satria araka ny tenin'ny pastera teo moa hoe Andriamanitra ny fevitr'Andriamanitra tsy fevitsika olombelona fa izy manana hevitra hiverana antsika nefa hevitra tonga fiadanana fa tsy holoza. Eo anatsika izay zavatra izay zany dia marina voalazan'ny pastera teo mila manaiky tsika hoe izao no napetrak'Andriamanitra tamiko dia izao no dia hoekeko le izy amin'ny mpanadretena. Dia eo anatsika izay zavatra izay fantatsika le tantara ao amin'ny Baiboly le hoe nisy mpiasa maromaro dia tsy mba arakaraky ny lerany hidirany. Zany hoe raha nisy niditra tamin'ny valo maraina ohatra fotsiny nipitenena amin'ny 10 fa le niditra farany dia natao mitovy karama tamin'le niditra voalohany ary dia namaly mivantana mazava tsara moa izy tamy rehefa tonga ny fimenonana sy ny viady vata hoe
za ve o izy nanambaka anao tsy le nifanarahako taminao ve no nomeko anao raisony ianao dia mandehany ianao izy fa afaka manao zay tiako amin'ny ahy zay zany le fahefana feno mahandriamanitra n'andriamanitra hoe mahafaka manao zay tiako amin'ny ahy fa ho fakahirezana antsika olombelona mahasamy olombelona mampirahalasy sy mpianavavy mpianadahy ao amin'ny tompo ny akahirezako antsika tsirairay avy dia zao mahaiza mampiasa ny zava-misy eo an-tanana. Inona moa no tiako hatongavana amin'izany zavatra zany tsy afantantsika tsara ny tantarany Davida raha naharesy ny Goliaty izy fa na dia nampiakanjona ny akanjo ny Saoly ny kiraro sy ny karazana zavatra marobe izay tokony hoentina miady azy izy dia tsy nety taminy le izy fa ny nahazatra azy dia nipilotra sy ny vadikolonjy ary fantatsika fa vadikolonjy kely anankiray ny hoentiny nandreseny any Goliaty. Toraka izany ihany koa mosesika eo amin'ny manoloana ny ranomasina mena izay tsy ampoiziny maro anisa mihitsy hoe tena ny teny am-pelantanany nefa dia afaka nanasaraka ny rano izy fa hifanavaiza moa avy amin'Andriamanitra rery any izany rehetrarehetra izany. Ohatra izany ihany koa tsika tsirairay avy zao dia sanomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manoloana ny fiainana. Eto zany tena tsy hanamarina mihitsy satria Andriamanitra dia tsy manamarina ny meloka ary tsy manameloka ny marina ka dia ilay toetra n'Andriamanitra izay ihany koa mba tiako vohitra hoe tsy rariny ny fivarotantena na inona antony dia Andriamanitra tsy naniraka ny olombelona hivarotena fa misy vehivavy azy tsy mitsara fa milaza ny zava-misy aho hoe misy zany vehivavy manararoatra ny toe-java-misy ohatra hoe miasa amina patron ohatra dia na odikody le patron dia lasa tafaray taminy dia milaza le vehivavy rehefa aveo hoe voantsindry azo lena kanefa izy tsy miterena na hoe na mety izy mihitsy koa aza no nanao akanjo hafahafa sarotra an'le mpampiasa azy zavatra ohatr'izany tsy fantatsika kanefa zao ny zavatra tiako tenenina hoe zany zavatra zany misy ihany koa raha olon'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zavatra rehetra miasa asoa zay tian'Andriamanitra ka mety androany zao naheno fitsaboana vavolombelona hoe nisy anabavy anankiray nanambady vazaha dia rehefa niteraka lasa tsy tian'ilay vazaha tsony dia lasa nisaraka ohatrohatran'izany za moa tsy manona anarana fa zava-misy dia teo zay lasa zao zay le anabavy lasa manana ny fiainany manokana izy na dia tafasaraka tamin'le vazaha izy fa lasa tena hoe nanana ny fiainany manokana izy tondran'Andriamanitra fahasoavana ary mahatsiaro mihitsy izy hoe mitondra zava-tsy ho azy ny fiainana ny ainany tao anaty vahona. Tiako tena ambara zany dia zao hoe mahaiza manaiky sy miaina zay zava-misy ametrahan'Andriamanitra anao fa fitsaboana vavolombelona manokana ho an'ny tenako zao tsy mba tsaroko akory na ny atsoko dada azy satria raha be indrindra dia fatatoana ny maty ny raiko fa tadidiko hatramin'ny fahakely kosa nefa amin'izay rehetra manjoa amin'ny fiainana dia ohatrany tonga dia any amin'Andriamanitra mitaraina na dia zava-misy kely majinika aza tonga dia tsisy azo mpitaraina raha fa tsy Andriamanitra rery ihany hatramin'ny fahakelezana. Tany amin'izany mbola tsy kaoverty moa ny tena fa tsy nanak ateherina ko tsy maintsy ny atehitra amin'Andriamanitra dia tiako tenenina zany Andriamanitra dia tia ny olombelona malala eo masoko ianao izy be voninahitra ianao sady tiako niza nisy olombelona araka ny teny voasoratra hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra ny zao tontolo izao omeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho vety izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay le izay rehetra mino azy zany tena tsara tsy pihana manokana mihitsy mba tena zava-tsara hoe ny finoana ao an'Andriamanitra io finoana ao an'Andriamanitra io no antom-panavotana ho anao andraisanao le fitiavana lehibe dia nanolorany zanany amonjy anao ka dia fandraisana anjara fohy amin'izao fandaharana izao ary atao hoe famelabelarana fohy izay mba kely napetraky ny fanahy masina tato-tsaina inoko fa tsy adiso tsy hameloka eo anatrehan'Andriamanitra ary soroko antsika tsirairay avy ny eno dia ho an'Andriamanitra moa ny voninahitra dia makasitraka ny amin'ny fanomezana fitenena sola toko. Ohatranao rahalahy Erika tena nafinaritra ny nenanao sy ny fijoina vavolombelona teo ny resaka moatsika teto hoe varotantena ny vehivavy fa misy koa ny lehilahy mivarotena ihany koa satria efa voalaza ny pastera teo hoe misy koa ny lehilahy mivady amin'ny lehilahy rivotry ny faharatsiana izay tonga daholo zany manohitra ny atao hoe namorona n'Andriamanitra ny olombelona zany hoe manohitra n'ilay tanjona nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona zany dia izay moa natao hoe fahotana manalavitra ny tanjona na tsy toditra tamin'ilay tanjona
namonan'Andriamanitra ny olombelona fa vao maizy ara nanao ny didoany dia misy koa zany ny manambady laha samy lahy mivarotena amin'ireny koa misy mahafantatra hoe ry vavilahy ohatra de lehibe dia lahy sisy mivarotena ohatran'izany ihany koa dia lahy misy ihany koa ny olombelona zany na vavy na lahy dia efa tonga zany atao hoe fivarotantena amin'izao fotoana izao fivarotana ny maha olona mihitsy satria koa misy koa ny fijorona vavolombelona zay nataony paster Henri David teto nilaza hoe ny dadatoany dia hitany mihitsy ny vady tamin'ny biby ihany koa ny osy izay koa zany zao dia efa zavatra tena mahavariana tsy hoe tonga hatrany ve izy ity dia na le biby zany hoe dia gaga mijery le toe-tsain'ny olombelona hoe mba ahoana koa ty toe-tsain'ny olombelona ity tena manao lohana olombelona tsy mitombona tsoa zany le hoe ny olona iray manao hoe tena manao loham-biby ianao zany tsy zay tsoa fa le biby iray manao hoe tena manao alohan'olombelona olombelona ity zany hoe manao zavatra aratsiana be mihitsy zany dia tena simba mihitsy zany ilay asina maha olombelona amin'izao fotoana izao inona moa mahatonga zany manomana ny fiaviany ny antikrista manomana ny fiaviany ny satana zany hoe manomana ny fiaviany ny antikrista zany amin'izao fotoana izao miaratsy mihitsy ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao ary ny zavatra tiako resana hoe misy io manko zao miresaka n'le hoe 666 misy ilay aiza le marque le bibidia isika mila mamindinika tsara satria zao manko misy 5G marque ny bibidia asiana puce any amin'ny tanany raha mandinika tsika raha ny baiboly mijery fotsiny tsotra fotsiny zany any amin'ny apokalypsy zany raha mijery ny apokalypsy tsika dia mahita eo amin'ny toko faharoa folo tsika dia eny amin'ny 14 miresaka n'ilay hoe ilay vehivavy zany enjehan'ilay drakona zany dia hoe ary ilay vehivavy nomena elatra roa any voromahery lehibe anidiny ho any anefitra eo mandinika tsika fa misy dikany ohatran'ny fampisehoana sady lay fiakaran'ny fiangonana io tsy ho azo n'ilay fiakaran'ny fiangonana zany misy elatra azonao zany miakatra ianao dia raha avy eo zany mahitatsika eo amin'ny andininy toko 17 indray ny andininy 17 sy ny 18 milaza n'ilay hoe tsy isy azo ividina hivarotra fa tsy izay manana ny marika na ny anaran'ilay bibidia na ny isan'ny anarany dia ry amin'ny andininy 17 eo farantsika ary 990 no isany zany io zany le 666 ilay marque ilay bibidia izany hoe atio ao aoriana ny fiakaran'ny fiangonana no misy an'io tsy ahafahana mividy io raha tsisy marque eo zany vao mipetraka le marque fa mialohany zany dia amin'izao fotoana izao manomana n'ilay marika ny bibidia amin'izao zany hoe reny 5G sy ny puce reny tsy ny fiangonana mbola tsy miakatra akory no atongavany io marika io fa manomana n'ilay marika karaha ohatra zany ianao misy ny atao hoe 5G dia aiza miteny ianao hoe io la isan'ny bibidia fa zay mandray an'io dia tsy nakanina ianao makary tsy resaka zany fa mbola vao fanomanana ireny préparation fanomanana ireny sana fanomanana ihany koa ataony ny satana ny fiaviany ny antikrista zany dia manomana ihany koa ny bibidia manomana n'ilay marika io zany fiomanana n'ilay marika io fa tsy tsika fiangonana mihitsy no amin'ny fotoanantsika mialohan'ny akarana akory ny ahatonga ny marika io zany hoe misy tsetsetsiaka resaka iny satria lasa resaka be zany amin'izao fotoana izao fa amin'izao fotoana izao dia manomana any fiavian'ny antikrista ny satana ary isika kosa dia tokony anomana ihany koa ny fiaviany Jesosy Kristy any amin'ny rahona ka amin'ny alalan'ny fitondrantenantsika sy ny fisainantsika sy izay tena hoe ny ao anatintsika mihitsy no tokony andinika amin'izany atao hoe fivavahana amin'ny Kristy zany fiaviany satria voalaza mihitsy ozy Jesosy hoe ho avy ny fotoana rehefa tonga tsy hivavaka amin'ny tontoerantsony fa hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zany hoe fanahy zany mivavaka tena ny ao anatinao zany no tena miaina amin'ny fifandraisana amin'ny fahamarinana Jesosy ny lalana fahamarinana ary fiainana dia tena hoe ny ao anatinao mihitsy zany fa tsy endrika ivelany fotsiny tsonga no tena hivavahana ka hoe eto ny misy azao na salam'izao mahatsainy vehivavy Samaritana fa kosa tena hoe ao anatinao any hivavaka ny fivavahana ny tempolo tsy aty Samaria na aria Jerosalema intsony fa ianao mihitsy ny tempolo ary ao anatinao ny fivavahana tena kasitran'Andriamanitra eto zany dia andasange hiditra amin'ilay horonantsary faharoatsika ahitantsika
an'izany atao hoe aiza ho aiza ny rivotry ny faratsiana ka efa tonga any amanakasy tsara amin'izao fotoan'izao ary tena mampitolagaga sy mahavariana fa zavatra tsy noheverina taloha no tanteraka ankehitriny ka mila maitsika manakasy tsara ny fiangonana indrindrindrindra fa vonona ve ny raha mbohatra ka mbola tsy vonona dia afaka mbola miresaka ihany tsika ny mikasika ny izany atao hoe fiavian'i Jesosy zany tokony hiomana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy tsika satria efa akaiky izy amin'izao fotoan'izao ngamba efa vonona ngamba ny teknisiana andefa n'ilay orona tsara tany manakasy tsara andiniantsika kely izay toyany. Ankoatra ny fanilikiliana ara-batana ataony eo anivon'ny fiarahamonina, iaran'ny fanilikiliana ara-tsaina sy ara-moraly ataony fianakaviana ihany koa ireo population LGBT eto Madagasikara, ho ny tompon'andraikitry ny fikambanana miaro azy ireo androany, fanilikiliana izay manosika ny ankamaroan'ny LGBT hifindra-monina raha mifanazavana. Indray tena mibala zany lay morala satria lasa manao immigration le ankizy noho lazay tsy faneken'ny fianakavia zay, surtout zany amin'ny fombantsika malagasy hoe tsy milevina pasan-drazana raha misy manao zay ny ray aman-dreny hoe raha manao an'io anao dia tsy milevina pasan-drazana. Tsy fantatry le olona mihitsy zany hoe n'olona anankiray nefany dia malala zay soit c'est mon soit c'est mon droit, dia zay zany loasan'ny tako zay zavatra zay dia tsara vatsika koa ngamba fa nisy zay ratifeny Madagasikara momba ny lalànany nino moa tao ny LGBT zay nandalo tao amin'ny parlement zay niteraka resabe le izy zany lasa tarina le zavatra satria tao amin'ny parlement hoe droit pour les populations LGBT le izy dia lasa mivadika zavatra hafa le izy nitsaiko na mpanao politika mahay mamadika ny anaona satria lasa hoe ekena ny fanambadiany lasy vavy tsy izay ary zay tsy manana tanjona mihitsiny hoe andeha ino moa teo hampanambady ny lasy vavy sy vavy fa ny anay zany ny tanjona anay zany dia fanajana ilay zoa makasina maha olombelona tsy maha travesti na transgenre mijerevana anazy fa maha olombelona anazy zany no tokony jerevana fa le indrindra izy avadika resaka politika. Hatreto misy 12 ireo LGBT nangataka fifindra-monina ny ivelany vokatra izay fanilikiliana ataony ny fianakavian'izy ireo izay. Ankilany efa misy ny lalàna mifehy azy ireo eto Madagasikara, lalàna izay mbola mila ampianarina azy ireo mba tsy hisian'ny fioaram-pe fataon'izy ireo fa indrindra ny fiarahamonina raha ny fanazavana hatrany. Zahay zany mampianatra andreo population LGBT ireo satria misy lalàna izay mifehy ao anaty lalantsika malagasy hoe afaka miaraka ny lehilahy sy ny lehilahy na vehivavy sy vehivavy rehefa plus de 21 ans. Dia izay mihitsy zany ny surtout ny CAIR international dia mampianatra andreo droit mba tsy isy koa rendray koa moa tsy avy aminay koa ilay satria rendray le ray aman-dreny misy mahafantatra hoe ohatran'izao ke ka ny LGBT dia andao profitena tsy rendray tsy avatena hoe avany amin'le ray aman-dreny mihitsy dia nisy ka ohatran'izay mihitsy tena Madagasikara dia napersian'le zanany hiaraka amin'ny LGBT dia rehefa avy eo nitorisy nefa na homme devant la barre tsy afaka miteny le zaza fa tsy maintsy le ray aman-dreny fa tsy naromako ohatran'ny mety ny avatena nefa misy koa avany amin'ny ray aman-dreny izy io. Hatreto tsy mbola manana totanisa mazava mikasika ny population LGBT i Madagasikara fa raha nambarany tompon'andraikitra may azy ireo efa maro ny population LGBT miparitaka manerana nosy. Ny LGBT izay tsy inona fa fivondronan'ireo lesbienne na vavy samy vavy miaraka, gay na lasila miaraka, bisexuel, transgenre ary ireo sady tsy lahy no tsy vavy. Tsy ivana ankalazaina isaky ny 17 ny volana May tahaka izao isan-taona ny andro maneran-tany ho an'ny homophobie, transphobie ary ny biphobie. Ho an'ny Madagasikara, nisy androany famelabelan-kevitra narahana dia hevitra nandraisan'ireo mpikambana ao anatin'ny LGBT anjara amin'ny fampahafantarana ny toe-javatra iainan'izy ireo eto Madagasikara. Hatreo angamba no tsara diniantsika sy resantsika amin'ny azo atao resadresaka sahady mahavariana miresaka izy resaka immigration tena hoe hitantsika misy fifindra-monina ny rivotry ny ratsy mihitsy tena misy tena hoe ilay rivotry ny ratsy fanomanana fiaviany antikrista ny andron'ny Sodoma sy Gomora sy ny talohan'ny andron'ny Noa, zany no rivotry zany no avelin'ilay raika lary ilay
ary ino no mifindra makany manakasy tsara amin'izao fotoana izao. Variana anao fa manjary misy fikambanana mijoro satria taloha zany sarotra be mihitsy raha vao misy an'izany atao hoe vavy sy lahy sy ny salamizany vavy lahy sy ny lahavavy tsy fantatro ny filaza azy dia olana be zany fa amin'izao fotoana izao ohatra manomboka misy fahalalana manjary misy fikambanana tsy misy hoe andeha hitovam-bato an'ilay olona fa tena ao mihitsy ny tena mila fitoriana ny filazana tsara ny Kristy tena ilaina ny tsisy resaka Andriamanitra mihitsy teo fa resaka zo sy asina maha-olombelona zo sy asina maha-olombelona tena mivadika ilay hevitra inona ny zo ary inona ny atao hoe asina maha-olombelona ny asina maha-olombelona azy salamy namoron'Andriamanitra azy ny tanjona namoron'Andriamanitra azy lahy sy vavy no namoronana azy fa tsy hoe lahy dia tsy fantantsony izy na lahy na vavy dia tsy fantantsony izy na vavy dia izy no misafidy hoe za anao laza Andriamanitra no mametraka hoe lahy ianao dia vavy ianao dia makatoa an'izay dia miaina amin'izay ianao fa tsy manohatra ny tenin'Andriamanitra na manohatra ny asan'Andriamanitra tsy misy ny atao hoe tantara taloha hoe misy tantara somary mampime hoe mba niady hevitra koa zany ny sobakaka dia ozy ny sobakaka hoe zay fomba teo olombelona fa jereo fa mitovitovy bika dia ozy Andriamanitra sangisangy izy ity ozy Andriamanitra hoe menara manisa ary nareo dia mitovy amin'ny olombelona dia nanisa ozy dia zay mahatonga le feo manao hoe ray zato mbola tsy vita foana le fahanisana tamin'izao zany hoe ampiseho zany fa hoe rehefa zay tamoronan'Andriamanitra anao hoe dia ekeo fa raha vao manohatra an'izay ianao tsy tafavoaka mihitsy ianao ary zay mahatonga le manjary misy kirotana le izy satria nandray aman-dreny tsy manaiky an'ilay izy dia natao hoe na izy ary ny anaiky an'izany manaiky ange misy manaiky tsy sarotra fotsiny sao very le zaza na sara amin'izany sao tsy te mba ahafahana miresaka aminy fa tsy midika koa fa mitovy hevitra fa ahafahana mitory azy tsy manaiky azy fa mandray azy hitorinana azy asa mety manakambara angamby paster ao anatin'izay fa za aloha dia tena nalahelo be mihitsy nahita ny onatsara ia sorabetsaka na mevitsanero la hely manampy za aloha tena malahelo malahelo tahaka anao mihitsy ako mihaino an'le fiten'le LGBT to hoe soa makasina amiko zany dia tena tsy hoe masika raha tena zany fa zany zo zany frantsay mampianatra olona zany hoe tokony hitovy zo ny lahy sy ny vavy ao amin'ny baiboly dia Andriamanitra nametraka mazava mihitsy hoe lahy lohan'ny vavy donc zany tsy miady zo amin'ny lehilahy mihitsy ny vehivavy zany koa tsy midika tsy manaja ny vehivavy ny lehilahy zaho zao manambady dia tena atsaiko ny vadiko tiaviko ny vadiko araka izay ilainy dia karakaraiko izy araka ny tena Andriamanitra tiavany vadinareo raha le tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorany ainy amonjena azy dia vehivavy io apetaka Andriamanitra tsara mihitsy hoe manaja na hoe maneky vadinareo tahaka ny kely fiangonana Kristy fa mampalefy fa na ny fiangonana le misy koa tsy manaja ny Kristy tsy manaiky ny Kristy dia tsy gaga raha misy vehivavy manao tsitsinina amin'ny vadiny lehilahy dia ny hafarany raha le teneko tamin'ny voalohany teo hoe lasa milasa fanambady satria le oan'le vehivavy izy le vehivavy manana toetra mahasositra ao ndreny ny vehivavy tsy mahita lehilahy hanambady azy dia izy samy vavy ny fanambady dia lazainy fa mananjo izy dia lazainy fa manakasina izy hasina va izy zany Andriamanitra zany manamasina ny olona Andriamanitra no teny hoe ianareo ny fanasiny tany zany itsika zany tsy masimasina ho azy ianareo ny fanasiny tany fa raha ny fanasina reny tonga mahatsatso inarary ny asina azy misy tena Andriamanitra koa anankiray mijono tonga 7 ny 7 manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny tenao ny fahamarinana ka raha tenin'Andriamanitra anamasinana antsika misy hasina zany tsika zay mahatonga antsika manakasina tsara satria ny filazany tsara no nanamasinana antsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana zany hoe ny fahamarinana zany sy ny filazany tsara dia ray ihany ny filazany tsara sy ny soratra masina dia ray ihany ny soratra masina sy ny teny dia ray ihany ary ny teny dia Andriamanitra zay manamasina antsika ka hasina vaiza moa ty tantarain'ity LGBT zay mananjo zay manakasina ny maha-olombelona tena fangano maha-olombelona anao ianao ka olombelona ho azy amin'izao ka tsy men'Andriamanitra fofonaina ary Andriamanitra nanomenao fofonaina nahary anao ho lahy dia lahy ianao nahary anao vavy dia vavy ianao ekeo zany mila manaiky sy makatombotombo tsika
fa raha vo mandany zany tsika iny vavany jehova lefa te fa ho laniny sabatra za za tena hoe todika amin'ny LGBT manoka tena mibebahanareo mibebaha fonan'Andriamanitra mangataro famindrapofa matono lehilahy norin'Andriamanitra anao dia mijanona malelahy toy izany toy ny vehivavy na misy vady na tsisy vady misaoran'Andriamanitra ny zava-rehetra fa tsy falajanao amin'ny tenanao voanao indrindra fa mety avetanao ny zava-boarin'Andriamanitra dia very hasina ianao fa tsy manakasina trano very zo ianao satria le zo manelanao mihitsy lasa tsavo manao voakofila manao vehivavy diavanao tena miaratsina tena miaratsina mijorofa lehilahy ianao raha vehivavy atsony tenanao Andriamanitra namoronao tsisy olombelona tsy ny ray aman-dreninao ny nahary ianao fitaovana ataon'Andriamanitra fotsiny hiteraka anao lasa vavy sy afaka amin'ity tsisy lasa lavo teraka zany na vavy sa vavy teraka zany mialatsina eo koa mirana vavy ety zay nasaika anjozy androany aromena fa manakambara anjozy fa tsy tatsokela ny fotoana rehefa tapitra ankoa mara sitrakareo vezika fitenena ankoa ny vavy dia ainanao fitenena midy micro no dia tsy mihitsy voninahitra ny Jesosy Kristy riana rehefa zay baptême Madagasikara tsirairay momomba ny fifandraisana resaka sodomita zany dia hoe sy fizangazangana inona moa ny nandavana Sodoma sy Gomora satria maditra loatra lehilahy sy lehilahy mivady tamin'izany aloha lehilahy sasany raha tsisy resaka vehivavy sy vehivavy fa ny fafandray amin'izany rehetrarehetra zany misy tenin'Andriamanitra ato Timôty voalohany voalohany andiny fafolo 1 Timothée 10 manao izy ny mpijangajanga ny sodomita ny mpangalatr'olona ny mpandainga mpianatsy to amainona manohitra fampianarana tsy misy kilema dia mitoy an'izany hoe tsakasitrahan'Andriamanitra izay zany le iny toy ny vakitsika manaraka fa io zany dia tao anatiny fijangajangana zany resaka efa fantatsika ny fijangajangana ara-panahy aloha zany dia efa fantatsika hoe zavatra ohatrany hoe manao sampy sady amin'ny Jehova no miaraka amin'ny tsy izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia mijangajanga zany mijangajanga ara-panahy fa mijangajanga ara-nofo moa zany dia efa fantatra hoe ny olona lehilahy sy vehivavy mbola tsy mivady mbola tsy voasoratra teny amin'ny mariazy teny amin'ny tempoly dia ka miray firaisana dia efa mijangajanga zany na firy-taona izy na antitra be izy na mbola tanora izy dia efa hoe tsy voasoratra ny fanambadiana masinina teny amin'ny tempoly fanambadiana kasitra Andriamanitra lehilahy sy vehivavy raha tena marina dia hoe samy madio moa Andriamanitra koa mamindra fora hoe samy efa maloto izy fa mibebaka amin'Andriamanitra izy alohan'ny hiditra amin'ny tokantrano satria misy feketrany koa amin'ny tokantrano raha hoe misy fijangajangana alohan'ny fanambadiana tokony famindra fo sy mamela heloka sy ny fona amin'Andriamanitra dia misy hoe sodomita moa zany dia hoe ny lehilahy sy ny lehilahy mihitsy ny tena miray zavatra marikiriko tsy ny sodomita koa fa koa ny lehilahy na vehivavy mivady amin'ny biby na izy koa mivady amin'ny tena na miresaka kilalao zavatra marikiriko daholo na rehetrarehetra tsy hoe nisy nanao an'izany akory fa zava-misy vaovao zany enosero mipangalatr'olona moa zany eto moa zany vao mahita hoe mpangalatr'olona zany porque misy an'izany mpangalatr'olona zany dia tena hitako hoe misy mpangalatr'olona mihitsy rehefa tsy anazy dia
rehefa tsy anazy zany no ataony anazy dia mpangalatra izy zany rehefa tsy vadiny na tsy zanany na kidnapina ve ty mitenenina amin'izany hoe mpangalatra dia mila hoe tena tsy akasitrahan'Andriamanitra zany ilay ao anatin'izany koa misy an'izao fotoan'izao ilay hoe lalàna ny zavatra tena mampalahelo dia ilay hoe amin'izao fotoan'izao misy lalàna araka ny lafransa vao nijerena taty aoriana vao te hoe zanaka manana fahefana manova ny filahinana ny fivavany lalelana ny vehivavy tsy araka izay nanamboaran'Andriamanitra azy araky ny voalohany dia tena marikoriko be zany zany tena fijangajangana tena tsy hitantsony zany ny identitéany tena hoe zany tena mivavahana taranakitsika rehetrarehetra samy tafakatra daholo tsika miankavy tsy anatratran'izany lalàna zany taranakitsika saonatry hoe taranaka mijangajanga sy voaosina tena marikoriko favetavitana daholo zany sanatry raha tsy manana n'Andriamanitra sy fatahorana n'Andriamanitra ny fitarihan'ny fanahy masina ny fanontaniana ataoko moa zany dia raha ohatra ny ara mametraka fanontaniana sanatry zany zanakitsika na ny avantsika hoe tratra amin'izany hoe misaotra nafinaritra anaty ilailahy ty copain ty tany izy tany dia tany na misy koa hoe sendrasendra fotsiny ahako za tsy fa misy mandalindalo fotsiny zany rehefa vita ny mijery vaovao dia mahita émission dia hoe gay daholo izy menakavy dada gay moa zany dia hoe sodomita dia kambana dia gay daholo koa izy le kambana dia ohatr'izany dada mama gay ohatr'izany daholo tena marikoriko lasa ohatrany tsy mampaninana izy menakavy amin'izao fotoan'izao koa misy hoe mifanavady daholo ny ray trano no izy menakavy rao mifamady miray daholo izy rehetrarehetra ohatrany automatika izany dia fampianaran'ny devolina tena hoe ny te-andafy nanomboka an'izany fa tena tsy hoe tsy kikatry mihitsy manao an'izany fanontaniana petraka raha hoe raha sanatrika tsisy nafantatra fa hoe taty aoriana kay dada kay gay mama kay gay ahoana ny fihetsehintsika amin'izany mametraka fanontaniana kely hoe ahoana ina ny fihetsikitsika amin'izany ahoana nataontsika amin'izany efa lasa efa ao mihitsy izy dia ahoana no ataontsika petraka ny fanontaniana ampienanareo ny valiny fanontaniana soatra koa efanao anavavy tsara be ilay zavatra miresanao teo mamperitreritra mihitsy hoe eo mihitsy zany tena hoe pozina ilay izy rehefa pozina dia tsy maintsy ampahafantarina ny olona aloha ny atao hoe pozina ary ampahafantarina aminy atao hoe sakafo mahavelona dikan'izany zany dia hoe adiditsika izay mahalala na zanakitsika ny ray aman-dreny mampafantatra ny sakafo mahavelona dia ilay atolotr'Andriamanitra atolotsy Jesosy Kristy tsy maintsy ampahafantarina ny filazantsara tsy maintsy ampahafantarina ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra mihitsy fa rehefa ampahafantarina izay zavatra izay dia tsy maintsy ampahafantarina koa ny pozina tsy maintsy ampahafantarina ny pozina hoe aiza ny mahavery azy tsy maintsy ampisehoana ny fitahiana sy ny ozona tsy maintsy ampisehoana ny fahafatesana sy ny fiainana dia rehefa ampahafantarina izay dia izay no entintsika ambavaka avy eo mba hipaka sy lalina tsara ny anatin'ilay olona ny fahamarinana satria raha eto zao tsika raha miresaka natao hoe LGBT teo za tamin'ny voalohany mbola hitan'izy dia LGBT ny ao an-toko zany dia groupe biblique de travailleur ave zay tao an-toko voalohany fa ay le izy zavatra hafa mihitsy dia rehefa natika hoe ay zavatra hafa ty zavatra dia reny dia rivotra atao hoe avatia andafy aty ahitantsika zavatra tena tsy ampozina mihitsy noho ny teknôlôjia mandroso raha miresaka zao tsika hoe transgenre aty andafy tena misy mihitsy tsondromona mihitsy le olona rehefa maniry dia tsondromona hormone izy dia lasa mivatany lasa mivoaka mahavehivavy lasa mevehivavy zany dia lehilahy ohatra ohatran'izay zany dia
za zavatra zany mety zavatra miseho teknôlôjia manao an'izany ary zay le ataontsika hoe teknôlôjia ampiasain'ny satana anomanana ny fiaviana antikrista zany dia zany any mety nia zany tena mitona hoe manakasy tsara mijoroana reo mijorotsika kristianina manakasy tsara le mahatanindazana zany manakasina zany mijoro satria misy dikany matonga ny teknôlôjia taraiky vao tonga ny azy misy dikany lazaina foana fa hoe fahavoazana hoe taraiky be ny fandrosoana any Afrika any manakasy tsara taraiky be vao tonga fa ndraindray ohatra hoe fahavoazana be zany tsy fahavoazana zany fa misy antony satria rehefa taraiky ny teknôlôjia izay mitondra ho amin'ny ratsy dia ny dikan'izay manana avantage tombony zany ny afrikanina na nitsika manakasina hoe taraiky vao tonga ny teknôlôjia taraiky zany vao tonga ny fiazakazahana ho amin'ny antikrista zany dikan'izany dia mbola manam-potoantsika ho ampiasain'Andriamanitra hitory ny filazantsara ilazany marina hiazakazaka mafiazakazahany mahafiangonana Jesosy Kristy atsika ho amin'ny fampandrosoana ambandray ny fanjakany lavitra zany izany hoe raha taraiky ny teknôlôjia anjarantsika no mijoro misakana hoe aloha taraiky anitsy ny teknôlôjia ahafahantsika miasa fa misy misionina zany apetrak'Andriamanitra amintsika ny Afrika amintsika ny manakasy tsara satria raha sakanatsika ny teknôlôjia mitondra ho amin'ny ratsy fa miaina mijoro mitsika mamerina ny tena maasina napetrak'Andriamanitra tsika manakasina dia mino fa afaka andray anjara fitohina fikazantsara tsika tena izay ny tokony ataotsika fa fiazakazantsika hafa fa fiazakazahany zao tontolo zao hita hoe mirona ho any amin'ny ratsy mihitsy isika ne efa nanontany zany miomany amin'ny atao hoe manosika atsika ho amin'ny fiaviany zany atao hoe fiaviany Kristy zany mba fantatritsika ve fa amin'izao fotoana izao ka le tantara kely resahako tamin'ny voalohany teo hoe manomboka rehefa tsy manana antsika tsy sahirantsika dia miantso mafy an'i Jesosy fa rehefa manana antsika indraindray dia ohatrany adino Jesosy satria ilay fitahiana nijerentsika fa tsy lay nameny fitahiana dia eo no ohatrany tiako resahana kely hoe aleo mihitsy tena miverina amin'ny Jesosy tsika tena miantso ny olona miverena amin'ny Jesosy satria nanontany azy an'iny efa raha tena ao amin'ny tompo ianao dia hitanao fa arakaraky ny androsonao amin'ny tompo dia manomboka mety tsy mahazo aina ianao ao anatin'ny tenanao mety tsy mahazo aina ianao anatin'ity nofo ity niara-nofo efa tsy mampahazo ainanao tsony ny fiainana eto amin'ity tany ity efa tsy mampahazo ainanao tsony efa misety be ianao mitady hoe fiaviany Kristy tongava faingana Jesosy satria efa leo amin'ity fiainana feno tsirariny sy fahabibiana sy ny atao hoe mitondra amin'ny zavatra maloto sy ratsy isika kristianina tsy mahazo aina amin'izao fiainana izao dia izay mihitsy matoa ianao tsy mahazo aina dia efa miantso mampandrisika ianao zany miantso amin'ny Kristy eo afainga tahaka n'ilay tantara kely teo nataoko an'ilay lay tovovavy maniry an'ilay fofombadina hiverina satria efa tsy mahazo aina intsony izy amin'ilay fiainana ka maniry ilay fiaviana sy ilay tokantrano vaovao izay fomaniny fofombadina dia tsarana zany koa tsika fiangonana tokony efa tsapatsika fa tsy azotsika ny atsika tsika zao hoe meno an'izao vaovao zao dia efa tsy azotsika ny atsika satria dikan'izany dia efa maniry mafitsika ny antsony Jesosy ary zay ny tena hoe efa kaiky fa tompo efa ho avy na izao tany izao zany efa manomana fiaviany Kristy dia rehefa efa tonga amin'ny atao amin'izany atao hoe sécheresse efa tonga atao amin'izany atao hoe réchauffement climatique efa tonga amin'izany atao hoe tsy mamokatra ntsony ny atsy ireo satria efa mandala tany manome fahomina ny olona mba hiatsony ny olona ny Jesosy Kristy ho avy faingana satria fasaky ny tany anyty fa ho avoziny izy rehefa tonga ny tompo ka ho avoziny izy anjakany ny tompo sy ny fiangonana mandritra ny arivo taona hatreto angamba zany aloha no resaka fa misy manam-pitenenina satria efa kaiky eo ny atao hoe fifarana izao fotoana izao omeko ny paster angamba aloha sy ny fandaminana efa amarana izao resaka iny ary satria mbola ery manampy amin'izay famelabelarana zay mba ny fotoanantsika koa efa tako ity dia misy saitsainatsika manko izay voalaza rehetra zay isarana bezabeantona ny bakolosoa nametraka fanontaniana sy ny zarany tompolo atsika rehetra mpanaraka sy télévision no tiako mba ametrana fanontaniana na mina minitra onga marotraka misy
tiandray anjatsika aza misalasala fa hoana manokana angamaloha dia fakasitrahana no ateriko enatren'Andriamanitra ary saorana mitondra la hery manampy resaka manarana sy nameratra lavany sy ny sakany ny arony sy ny alaliny ity manakasiny ity moa zany tsy ho tapitra mitsy raha ny asiny mamanakasiny jerevana fa raha sitrakareo mieriny misy anabavy zay moa tejorovaombely izy zany nanabavy mamy izy io ary io le voalaza teo hoe nanabady vazaha izy tsy hoe nanabady vazaha moa zany fa nivetavetain'ny vazaha no marina foa dia niteraka ary nanaiky izy jorovaombelona amin'ny herinandroany raha sitrapontompo dia tena hoe mampalahelo ny fiainana nefa no fahasoavan'Andriamanitra dia tafavoaka somatsara izy ary aty France izy mipetraka amin'izao efa telotona no natokapatito mampanantena an'ireo zay fa afinaritra ny fijorovam-belona amin'ny heriny ka zay ngamba raha la hery manampy fa dia ameko anao ny famaranana ny vavaka raha sitrakao ary raha tsisy teny intsony tsika rehetrarehetra dia zay misaotra na ame fitenenana. Amen. Mety miandry kely fa tsika aloha 2 minitra omena fahalalana ho an'izay olona ana fitenenana kely mba ahafahantsika ihany koa manome fahafapo ny mpiaino an-tsaina sy mpijery an-tsaina. Eny ary rehefa tsy vonona dia misaotra ny tompontsika anoloka alohantsika hivavaka sy hamarana izao fotoana izao. Hivavaka tsika. Ny Tompo Andriamanitra iray zanaka fanamasina midera mankalaza anao izay fahavitana izao fotoana izao. Mino izay fa tahaka anay keo ianao Jesosy marary ny fonay, mikaikaiky ny fanahinay, ory dia ory izay satria tena tsy mahazo aina izay amin'izao fiainana ito amin'izao tany izao izay efa miaratsy mihitsy. Mino izay fa toy izany keo ianao, malahelo ianao Tompo ary dia tena miombona alahelo aminao mihitsy izay amin'izao fotoana izao Jesosy amin'ny mafiangonana anay ho aminay atao hoe ho ampiakarina dia maray aina aminao izay Tompo, marary ny fonay sy ny sainay ankehitriny nefa dia mitodika aminao izay ilay Tompo Andriamanitra. Vonjeo ny taninao, vonjeo ny olonao, afao ny olonao, mitaraina aminao izay satria tena hoe eo mpanaovana ny asanao fampandrosoana mandeha ny fanotsakanao amin'ny alalan'izao televiziona izao dia mahita ny tsy fahitana izay, mahita ny fahoriana, tena hoe mahita n'ireo vao mifatotra, tena mifatotra amin'ny aisiny, tena voafatotro ilay Satana, voafatotro ilay raika alana. Nefa izay dia nomenao fahefana androkany izany. Dia izany Jesosy tonononay ny anaranao, tonononay ianao Jesosy Kristy hanafaka an'ireo izay mifatotra amin'ny fombanao mihitsy, tsy hainay fa nivavaka manova zavatra, tsy misy zava mahagaga tsy vitanao, mangataka izay Tompo mba handravana izany fikambanana izany mihitsy amin'ny herinao Jesosy. Tena hoe andravanao mihitsy ny fatotra any amin'ny tsirairay izay voafatotra ao anatin'ireny, ahitan'ny marina, ahafantarany fa pozina be mihitsy, pozina ara-panahy manimba mamono ny fanahiny ny fidirana amin'ireny firehana ireny, fa mba hialany kosa amin'ireny, hitodiany aminao, ahitan'ny fahamarinana, ahitan'ny fitahiana ao aminao, mba hialany amin'ny oziny ka hisafidianany, tena hiantso anao ary ho tanteraka mihitsy hoe ny voalohany ny farany ary ny farany ho voalohany. Arak'ilay ohatra no tantarain'ny rahalahy Erika teo hoe mitovy ihany ny karama, satria izay tonga voalohany tamin'ny nanon-tena sy ny tonga farany amin'ny nanon-tena dia fiainana mandrakizay ihany no nomenao ho valosoa, fa tsisy manana fiainana anankiroa na telo fa fiainana mandrakizay. Ary hitanay fa rariny sy itsany izany fa ianao ihany no tena Andriamanitra afaka mampitoetra ny tena rariny sy itsany. Ankehitriny Tompo dia mila famonjena izy ireny, manohatra ny teninao, ianao namorona lahy
sy vavy fononao nefa dia afangaro. Izy moa no manafangaro azy io tsy ilay nafangaro hatramy voalohany ihany, ilay mpamitaka hatramy voalohany ihany, ilay satana tonononay mihitsy ilay satana ny tena nahatongany io, tena alainay baraka mihitsy fa satana mbola manakorotana iraky fotoana izao amin'ny alalan'ny teknôlôjia. Tonga na manakasy tsara amin'izao fotoana izao, tonga ny afo. Zay nefa mino fa misy misiona izay apetraka ao amin'ireny manakasy tsara na any Afrika reny, satria ela misy fahaelana ny fahatongavan'ny teknôlôjia dia mino zay fa misy antony zany, satria azahoanay tombony mbola hiazakazaka ao amin'ny fampandrosoana manday ny fanjakany lanitra. Fa fantatray fa ny fihazakazana tsy mitovy. Ny izao tontolo izao mihazakazaka ho any amin'ny fiavian'ny antikrista, fa izay kosa mihazakazaka ho amin'ny fiavianao Jesosy Kristy. Ankehitriny dia aminao zay no mitodika, ianao ilay lohan'ny fiangonana, izay mizara ny fampianarana tsy misy kleny, aminao zay no mitodika. Vonjeny io ianao, ampio tario, ampio izay mpiasa Jesosy, satria betsaka mivokatra fa vitsy mipiasa, ampio izay ateveny lara, ary ampio izay satria raha tsy miaraka aminao zay tsy mahomby, raha misaraka aminao zay tsy mahefa na inona mihitsy. Fa raha miaraka aminao zay dia fandresena, miampy fandresena no hitanay amin'ny fiainanay. Manantena an'izany zay tokoa amin'ny alalan'izao televiziona zao, mba ho mpitily marina zay, mitily ny fahavalo ny fiaviany, ahafahana miaro sy misakana ny fiatraikan'izany atao hoe fanafihan'ny fahavalo zany. Dia iraina sy ankalazaina eny anaranao, satria ianao ihany koa mbola ameny helatry ny voro mahery ahafahanay miakatra ka tsy akasika anay balatsipika ny fahafisatana. Ho anao rery ny voninahitra tompo, ary apetraka aminao ny rahalahy sy anambavy zay teto, apetraka aminao ny pastera Mario, apetraka aminao rahalahy Victoire, apetraka aminao rahalahy Rivo, apetraka aminao koa ranambavy zay niteny teo, apetraka eo ampelantaninao tanteraka ny tsirairay avy zay manaraka an'izao. Dia tena hoe arovinao avokoa ny sainay, ny vatanay, ny fanahinay, tsisy arombaka anay eo ampelantananao, fa ho irakiraka ao fitaovana mahomby eo ampelantananao namoronanao anay. Misaotra raha io satria mideranao mandrakariva izay, mideranao ny fanahinay satria izany ny natioranay, zanaka ao sy asan'ny tananao, adidinao evy. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Madagascar.